Faly miarabanao a amin'ity zoma fa 17 ny volana jona ity a androany a dia faly mitondra aminao ndra-pisaodiny famarinana ny tenako izay mitondra ny lohahevitra hoe ny fanamafisana ara-paminaniana ny Mandriamanitra ny Kristy. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Isaia 7 andiny 4:40 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo. Indro hanananaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Immanuel. Ny Hebreo 10:15 sy 17 dia milaza amintsika zavatra tena miavaka momba an'i Jesosy Tompo. Izao ny voalaza ao. Koa noho niditra tamin'izao fiainana izao izy dia nanao hoe inty aho tonga ao amin'ny horonam-boky nanoratana hanao ny sitraponao Andriamanitra. Tonga izy hanatanteraka ny faminaniana. Mahavariana ny manamarika fa maro amin'ireo faminaniana momba azy no nomena efa ho 500 taona mahery talohan'ny nahaterahany tao Betlehema. Na dia teo aza ny elanelam-potoana lava sy ireo mpaminany maro samihafa izay nanomezana ireo teny ara-paminaniana ireo, dia Jesosy Tompo irery ihany no hatanteraka ireo faminaniana ireo. Tsy azo eritreretina hoe olona iray no mahavita mahatanteraka ny faminaniana amin'ny atsipiriany rehetra sy miavaka raha tsy hoe izy ny tena resahana. Averiko indray, tsy azo eritreretina hoe olona iray no mahavita manatanteraka faminaniana amin'ny atsipiriany rehetra sy miavaka raha tsy hoe izy no resahana. Ohatra, ny faminaniana momba ny Virjiny teraka hoy ny Isaia 7:4. Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo. Indro hanananaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Immanuel. Tanteraka io faminaniana io araka ny voalaza ao amin'ny Matthieu 1:2 sy 7:20. Taoriany nahaterahan'i Jesosy tao Betlehema. Ary izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazain'ny Tompo ny mpaminany hoe indro ny Virjiny toe-jaza ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony olona hoe Immanuel, izany hoe radika amintsika Andriamanitra. Misy faminaniana momba ny toerana nahaterahany ao amin'ny Mika 5:2 ary milaza hoe fa ianao ry Betlehema Efrata izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory, dia avy aminao ny voany izay anankiray ho mpanapaka ho ao amin'ny Israely, hatry ny fahagolano efa nivoahany dia hatrizay. Hitantsika indray ny fahatanterahany faminaniana io ao amin'ny Marka 2:1. Izao ny voalaza ao. Ary efa teraka Jesosy tao Betlehema ny Jodia tamin'ny andron'ny Herode mpanjaka, indreo nisy maga avy tany antsinanana tonga tany Jerosalema. Izany dia manamafy fa Jesosy ilay Mesia dia teraka tokoa tao Betlehema araka ny faminanian'ny Mika. Na dia teo aza ny hevitry ny anaran-tanàna hoe manetry tena. Ny tena lalina kokoa anefa dia ny fanoratana azy. Hoy izy hoe hatry ny fahagolano efa nivoahany dia hatrizay. Wow, aleloia! Miresaka mazava izany Mahandriamanitra azy. Efa nisy izy hatramin'ny fahagola. Teraka tao Betlehema any Joda araka nambaran'ny mpaminany Jesosy. Tsy misy olona tsotsotra afaka milaza toy izao. Hatry ny fahagolano efa nivoahany dia hatrizay. Ireo sy ny faminaniana hafa rehetra ao amin'ny soratra masina dia manamafy ny Mahandriamanitra azy ka mampiseho fa izy tena dia Andriamanitra izay naka ny endriky ny olombelona. Aleloia! Asaiko mpitiavana ianao amerina an'izao vavaka izao amin'ny fonao rehetra.